Tap tap send, envoyez plus, dépensez moins. Manahoana daholo tonga soa ato amin'ny podcastinay Mitsam. Rehefa mitena zany moa zany zay Mitsam de zay Sitina. Asina moa zany Sitina. Podcastinay Mitsam vazaha miteny gasy. Tonga soa. Ty podcast ity zany ho an'izay mbola tsy maharaka an'ilay izy de mivoaka isaka ny tapa-bolana na tapatapaka rehefa amin'ny Facebook mandritra ny herinandro fa ho hitanareo foana fa zay de faly be manolotra an'ity indray ho anareo androany. Marina zany lesy, marina zany. Misy an'ilay podcast na iza jerenao YouTube, Facebook, misy an'ilay plateforme podcast rehetra ohatra ny Apple Podcast ny sisa ireny na ohatra ka feo fotsiny tianao hainoana. Ny podcast ity moa zany de sponsorisé par TapTapSend. Ino moa le TapTapSend retina? TapTapSend zany fandefasana vola avy any firenenkafa makany a Madagasikara, na avy any France io, na avy any États-Unis io, na avy aiza sahoana izy asana. Tena zany mihitsy izy sady tsisy frais d'envoi no ihany koa raha ohatra ka fandefasana voalohany ianao de ampiasao ny code promo milay be majuscule mitambatra daholo milay be. Mahazo 10 € anao zany amin'io raha ohatra ka fandefasana voalohany amin'ny TapTapSend. Merci le TapTapSend fa raha tsy misy ianao de tsy afaka nanao an'ity podcast ity zany Mitsam de malahelo be zay. De misaotra ny TapTapSend zany fa tsy TapTapSend ihany no esorana androany fa esorana ihany koa zany ny vahiny. Iza ny vahiny androany? Azagaga ianao raha miteny zay hoe Kalanaps de Joely avy amin'ny C2 Joely. Tsy haiko ny fanononako anazy angamba tsy mety tsara amin'ilay français fa Joely zany mety io Kalanaps c'est du Joely. Daora va raisitsika zareo e. Hoe tonga soa aloha e, tonga soa. Za aloha zany tonga de ekeko ny anaranareo zany satria tonga de hoe Sedu Joely sy Kalanaps no ahafantarako nareo donc izy ny tena anaranareo, Kalanaps sa Joely sa izy ny tena anaranareo? Ny anarako aloha ny tena anarako zany Arsène Nampoina. Nampoina zany tena fanampina anarako de le hoe Naps io fa amin'le hoe Nampoina surnom-ko nanomboka tamin'izaho mbola kely. De le Kiala moa le ohatra fitetsika malagasy hoe Kiala kely zavatra ohatr'izay de zay no nahatonga le hoe Kalanaps. Ay, mahafinaritra lasa tsy ao zany le Arsène. Ie. Ary Joely zany tonga de Joely sa? Ny anahy avy amin'ny hoe Rajoelsoa ny nom de famille de nalaiko tamin'le hoe Rajoelsoa fa Andrianina no prénom-ako fa efa tsy de betsaka intsony ny antso hoe Andrianina ankoatran'izay olona tena hoe nahalalana talohany na Joely fa de efa Joely e. Ok, azoko tsara hitovizantsika satria ny anahy rehefa communauté malagasy de hoe Iasina nefa tena anarako Peyton fa raha tonona amin'ny teny malagasy ilay Peyton de somary sarotra kely de atao Iasina raha fa za miteny gasy fotsiny de mandeha ho azy. Inona tonga le hoe Iasina inona tsy hoe Tojo na Pety. Tojo be. Mety tsara kosa raha Tojo e. Le Iasina zany satria nom de famille ko Hansen. Hansen de somary mitovitovy le fanoratana. Nisy namako tamin'izay fotoana zay nahita an'izay de ozy hoe ataovy Iasina fotsiny fa kamo zalahy izy manonona Peyton à chaque fois donc atao Iasina. Ary Lentine. Ie, ny anahy indray aloha zany ny anarako zany Austin. Austin ohatran'ilay tomobile Austin Powers ohatran'ireny de le Austin misy an'ilay Tina amin'ny farany de lasa Tina. Zay vao nahita ny Tina faly mahafantatra. Ie, faly mahafantatra nareo koa. De tonga soa ato amin'ny podcast anay Mitsam
podcast vasa amin'ny teny gasy. Efa manomboka zay efa mipiry zay. Nanao intelo angamba zay. Dia zao zany inefatra. Ty ray ity tsy haiko tiana ho viana no mivoaka ty ray ity. Tokony ao amin'ny tsy haiko tapatapaka ny faraparan'ny avril any. Ok. Donc il y a dans 3-4 semaines zany no mivoaka Teny zany gasy. antsika ty. Sao dia tsy maharaka nareo raha teny gasy hiringiriny ihany ity. No, ohatran'ny hoe hafahafa be zany ohatran'ny hoe tsy ampoiziko izy tonga dia miteny gasy tamiko hoe tapatapaky ny avril. Izy koa mantsy ilay tsy mipetraka aty France dia tsy azon'ilay hoe vary amin'anana. Na za koa ilay lasa manao vary amin'anana be rehefa miteny gasy fa ny anazy tonga dia pure be. Ny an'ny asana zao izy efa miteny vasa be ao aminazy ao nefa izay aty tanàna na miteny gasy na miteny anglais fa mbola tsisy France tafiditra aloha hatreto. Asa manahoana ny amin'ny ho avy fa Any États-Unis sao Madagasikara? Ie, aty États-Unis. Ok. Dia ny vadiko Azahoazy. gasy dia zay ato an-trano miteny gasy foana. Miezaka mampianatra teny gasy ny ankizy koa dia ilay teny gasy aloha mandeha. Sady misy communauté gasy kely koa aty misy anay. Tsy hoe betsaka fa misy ihany. Ny ankizinao ozy ianao tiana zany hoe manambady tsy manana ankizy koa en même temps. Fadray. Ny ankiziko amin'izany 3 Ohatra. Ankizy hafa ny Ary occupé be anao. Ankizy tena ankizy zany fa le ankizy manao kosy misotro ronono Zanaka. reny fa tsy hoe ankizy ihany. Zanaka zany. Satria ny tarehinao mantsy endry be dia vao miteny hoe manana ankizy anankitelo koa dia ohatsa hoe saika hoe mifankafantatra tsara tsika fa Fiera be tsika fa manana ankizy koa. Mety ka. Mety. Dia zay mihitsy zany le saika toerana intisy teo. Firenena koa zany Austin zany États-Unis, za moa zany aty France. Nareo roa koa zany ikialana aby sy Joël amin'ny Paris raha tsy diso aho sa? Oui, de France zany. Za tsy tena Paris-Ville fa un peu plus miala kely. Fa Île-de-France. Ok. Joël centre-ville. Centre-ville, Paris Peintre Intramuros. Tsy takatra. Mbola tsy mpanan-karera. Maro zany. Efa ela nareo tany Paris, taty France moa zany? Za 2000 firy any niakatra Paris? 2020 angamba ny any niakatra Paris. Ok. Fa tany ambanimbany tany taloha. Ay. Efa ela taty France zany? Efa taona zay no taty. Enfin, efa taona mahery moa zany zao. Dia taloha zany Antananarivo? Ie, taloha tany Antananarivo. Foana. Tany lehibe. Tany Antsirabe ny lehibe. Kokoa ngambany. Efa afaka baka zay vao niakatra tao Antananarivo ny tambanivohitra. Dia nanao université tao Antananarivo dia niasa tao Antananarivo dia zay vao nakaty. Dia ahoana ny fahitanao an'ilay ville samihafa? Hoe Paris ve no tena tianao sa Antsirabe sa ambanivohitra sa Antananarivo? Sa mitovitovy daholo? Tsy mitovy kosa e. Tsy mitovy kosa fa Paris, c'est la plus belle ville du monde. Surtout les resaka problème politique ireny amin'izao ohatra misy olona madory fako. Amin'izao izy c'est la plus belle ville du monde e. Amin'izao izy aloha ny bon, mais en général tsara Paris ka. Fa mahatsiaro ny any Madagasikara foana ihany, misy zavatra tsy hita aty ohatran'ny hoe le ambiance mihitsy zany tsy hitanao aty e. Mahatsiaro an'ilay ambiance na ao Antananarivo na ao Antsirabe. Fa raha ohatra hoe mivelona mipetraka any Madagasikara dia aleoko mivelona any Antsirabe mipetraka any Antsirabe raha izaho manokana satria hitako hoe mbola milamina kokoa ao Antsirabe noho ny ao Antananarivo fa ao Antananarivo koa ohatrany efa degadegany. Mitondra blouson fotsiny rehefa mipetraka any rehefa ririnina fa mangatsiaka. Any Antsirabe? Le any Antsirabe. Mila mifonofono tsara.
Misy fotoana zay tany Ambositra gaga mihitsy tamin'le hivera tamin'izao fotoana zao fa tena satria vao maheno anao Madagasikara dia ohatran'ny hoe pays africain ilay izy tropical zany dia ohatran'ny hoe tsy mino hoe ho mangatsiaka fa tena mangatsiaka ny hivera any Ambositra Antsirabe Amin'iny sy any Ambositra iny Atsimo tena any. mangatsiaka kokoa noho ny any Ambositra. Ouais. Tena mangatsiaka iny sady feno zavona, fanala, feno ohatran'ny hoe Feno parasy koa rehefa tsy hivera. Za tena tratran'ny parasy be dia be misy tany Antsirabe, tany Ambositra mantsy. Tonkosiko saika lany mihitsy. Dia hikialan'apy sa miala kely amin'ny Paris hozy ianao koa efa ela tany sa dia taiza taloha? Paris za vao tamin'ny 2019 angambany any niakatra Paris. Fa avant za tany à Grenoble, tany ambany akaikin'ny Alpes. Ouais. Ohatra mahafinaritra kely ilay Grenoble, tsy akaikin'ny montagne sy ny sisa koa. Oui, tena tonga dia Alpes mihitsy ny hitanao eo akaikinao eo. Fa tena Ohatra mahafinaritra. mangatsiaka koa, mangatsiaka dia rehefa mafana tena mafana be mihitsy. Satria dia somary ohatran'ny dépression zay izy io. Dia ianao koa tsy latsaka ny dépression rehefa hivera mangatsiaka be. Iny loha dia tsy lazaina intsony. Ça va. Raha malala e, hivera aty France aloha tena za aty Toro e. Za aty Toro donc tsy misy la neige na ohatr'izany mba. Nena aleoko mihitsy ary la neige toy izay hoe gris dia orana fotsiny pardon. Hoe manorana fotsiny isan'andro dia ohatran'ny hoe iny tena mavesatra amiko hoe gris foana tsisy masoandro dia menamena. Anona fa bon. Maty à Paris koa ohatr'izay. Za indray tsy tia la neige par contre. Tena tsy tia. Raha jerena kely ohatr'izao fotsiny dia bof, c'est joli mais raha hoe ilay mandeha anaty la neige sy ny sisa misy tena tsy tiako. Mahakizitina fotsiny sady misolifatra ny mando ianao feno fotaka. Satria tsy voatery hoe mijanona la neige eo foana ilay izy fa mandreraka mahakizitina ana ny la neige. Fa taiza ianao nahita la neige? Taty ka. Tamin'ny Paris? Taty à Paris fa tany amin'ny sisiny tany Suisse koa fa nahita la neige. Ok. Satria saika tena hoe misy karazana koa la neige, misy rehefa mavesatra be iny izy, humide be iny izy dia ohatran'ny iny mandreraka satria mandoto lasa gris koa izy avy eo rehefa mitany. Fa misy koa ilay somary tsy dia mavesatra izy, maivamaivana dia fotsifotsy be tsara dia iny no tsara. Fa rehefa tsy tia dia tsy tia zany. Izay aty États-Unis tamin'ity rizina ity tena misy la neige be foana na zao maraina zao ary ny jereko nisy kely tsy azoko mihitsy nefa 23 mars mbola misy la neige be. Fa bon, ny fanontaniako saika napetrako taminareo roa zany angambany manomboka amin'ny kalan'apy sa voalohany. Nareo zany samy manana page Facebook tena hitako hoe be mpanaraka be mpanao atsikana moa zany nareo roa dia ny tiako anontaniana voalohany zany ilay kalan'apy dia avy eo Joely, ahoana no nanamboaranareo ny page nataonareo, inona nahatonga anareo lasa te hanao an'izany? Ny anahy manokana aloha zany tena tomboan'ilay page tamin'ny confinement 2020, le mois de mars ohatran'izao mihitsy ny atomboany Mbola tamin'ireny. voaingana. Dia ny atomboany tamin'ireny dia après tamin'izany ohatran'ny hoe nisy suspicion de Covid dia tsy maintsy nanao arrêt dia nijanona tao an-trano dia nanao TikTok ny atomboako dia partageko tamin'ny compte Facebook tsotra fotsiny, ohatran'ny hoe ho an'ny namako fotsiny ilay izy tamin'izany. Dia avy eo dia nisy anankiray izay hoe ok ity mba afaka partagena dia mipartage hoe bon partage dia lasa public ilay izy dia miparitaka be dia nanomboka teo hoe aleo rangahy asiana page dia alohany anaty page izany no asiana raha ohatra mbola misy anankiray hafa dia nanao dia nitohy dia nilaza dia ny olona koa moa tamin'ireny hoe confinement dia ao an-trano dia tonga dia niakatra be ny resaka visibilité sy ohatr'izany dia tamin'iny amin'izay dia lasa tonga ilay page dia nitohy foana dia zany hoe efa 3 taona tamin'ity zany izay nisy ny page.
tamin'ny volana mars ohatr'izao mihitsy 18 mars nanaovako azy dia lasa ohatr'izay dia hatramin'izao dia mbola herintsika eto. Fety anniversaire an'ilay izy ve ianao tamin'ny 18 eo? Tokony fa tsisy le fotoana sy le inspiration tsisy mihitsy dia Maro zany. aloha amin'izao tsy maninona. Le anniversaire koa efa feno e. Surtout à Madagascar, isaka misy anniversaire ilay olona tsy maintsy ianao miteny joyeux anniversaire. Tsy ianao tezitra ilay olona. Tsy maharaka intsony avy eo. Mahafinaritra be teny an'ny Joely indray izao manahoana? Ohatrohatr'izay ihany confinement ihany no napoaka an'ilay izy moa zany fa talohan'izay efa tia manao vidéo kely sur an'ny compte perso dia nisy anankiray sy roa ohatran'ny hoe nanao buzz kely dia nisy agence de com contactana tao aorianan'izay hoe hanao collab amina marque tamin'izany. Fa par contre raha ozy izy tsy maintsy manana page ianao fa tsy mety loatra ilay compte perso dia izay no nahatonga anahy tena hoe nanokatra an'ilay page tamin'izay dia tonga dia collab no tena nanombohako an'ilay izy zany. Dia izao dia lasa mitohy hatramin'izao. Mahafinaritra zany. Mahafinaritra. Fanontaniana anankiroa zany ananako satria manelingelina an-tsaiko mihitsy ilay fanontaniana anankiroa. Voalohany izay te hamaly fotsiny voalohany ahoana ny différence-ny personnalité anareo amin'ny page sy amin'ny tena izy satria izaho moa zany miaina an'izay dia mahaliana ny saiko ny izay fanontaniana izay. Dia fanontaniana faharoa surtout amin'ny resaka montage satria hitako hoe Joel manao montage be dia be amin'ny resaka hoe personnage samihafa sy ny sisa. Ny anahy zany tena kamo be za manao montage dia tena faran'izay simple indrindra. Dia izay fanontaniana faharoa hoe fotoana ohatrana ahoana zany anontanianao amin'ny resaka montage nareo roa zany. Izay te hamaly fotsiny. Valiko aloha. Alefa sara. Ny fanontaniana voalohany ilay hoe resaka hoe différence amin'ny page sy hoe personnalité aty ambadika. Ny anahy manokana aloha zany ohatran'ny hoe za ihany ireny hita amin'ny réseau ireny. Ohatran'ny hoe misy partiako hita amin'ireny. Izany hoe ohatran'ny hoe misy na personnage sasany dia ohatran'ny hoe za ihany. Ohatran'ny hoe hafahafa be vetra izany hoe misy hoe personnalité be dia be ve tsy haiko ohatran'ny hoe misy sombony amina tena izy ihany amin'ireny fa misy moa zany tsy maintsy hoe misy hoe surjoué, misy zany tsy maintsy hoe amboarimboarina fa ny ankabeazany dia ohatr'ireny ihany fa nefa koa nefa ny aty amin'ny fiainana tena izy koa nefa misy famatonana ohatrantsika miresaka izao dia any amin'ny page koa nefa ohatr'izay ihany dia ny azoko lazaina angambany hoe ohatran'ny hoe za ihany zany ireny reflet ny tena izy ihany fa misy hoe proportionné fotsiny izy zany any amin'ny page ny sasany fa ohatran'ny hoe za daholo ihany ireny hita ireny sombosombony kely be dia be zany izay angambany azoko lazaina. Dia rehefa miaraka amin'ny namana ohatra hikalana aby dia satria mantsy ilay vidéo anao ohatrohatr'izany matetika ny entre guillemets influenceur zany hoe be resaka tsy saro-kenatra mihitsy dia ianao zany rehefa miaraka amin'ny namana sy sy olona be dia be ohatra dia ohatr'izany koa ianao centre d'attention sa hoe somary saro-kenatra kokoa ohatra. Tena ho an'izay olona tena efa nalalana hatramin'izay aloha dia tonga dia miteny daholo foana hoe satria na zary tsy mahalala ohatra ny ahoana fa izay efa nafantatrana taloha nisy impety izany tonga dia miteny ohatra ny io foana nefa hatramin'izay hoe be resaka be tabataba iny aloha dia marina hoe be tabataba ilay hoe adaladala ilay ohatran'ny hoe ilay tia manana aloha dia efa ohatr'izay koa hatramin'izay fa misy fotoana fotsiny zany arakaraka ny olona manodidina na hoe misy fotoana ianao zany mba mila famatorana dia mipetrapetraka raha mbola tsy fantatro ilay olona dia tsy maintsy saro-kenatra be raha mbola tsy fantatro ilay olona fa rehefa zatra indray dia sotromy mandeha ho azy fotsiny angambany. Mandeha ho azy. Ny fianakavianao sy namanao akaiky zany mahita ny vidéo anao tsy gaga mihitsy efa hoe io kalonavy izay efa tsy vaovao intsony io. Efa tsy vaovao be dia be ndraiky izy mpiara-mianatra aminà taloha satria siononako tamin'izaho tany amin'ny lycée ilay Kalanapy dia vao mahita ireny dia ndriky tsy miova mihitsy ohatr'izao izay zany satria izaho tsy mahalala fa zareo no miteny anahy ilay izy dia izay zaka okey izay zany. Mahafinaritra zany tsy miova zany ianao foana. Tsara ka. Ary Joel
Andrianina. Andrianina, saotra ohatran'ny mahafinaritra mainao an'ilay Andrianina. Joely aleo raisina amin'izay ilay izy hoe Joely sy Andrianina ve mitovy zavatra be da be mampitovy fa misy zavatra be da be koa tsy mitovy satria ny personage tsirairay aloha no misy apahany amiko mazava ho azy be da be fa misy apahany be da be ao anatin'ilay personage koa ohatran'ny hoe olona mifanena aminaty amin'ny tena amin'ny fiainana fotsiny izany no voaraiko any amin'ny subconscient ako any dia ohatran'ny hoe mivoaka ho azy ilay izy rehefa amorona personage ahako. Fa ny zavatra tenenin zareo matetika zavatra fiteniko ihany, amin'ny fiteniko amin'ny namako sy ny olona akaiky anah moa izany ohatran'ireny ihany ny firesaka ohatra hoe raha firesaka Joely kely ohatra izao dia ohatr'ireny ihany no tena firesako amin'ny namako hoe akaiky sy hoe nahalala anah efa elaela sy hoe tena hoe na ohatra hoe mifandray andro tsara tamiko izany. Fa raha olona hoe nahatazatazana anah fotsiny dia mety gaga hoe ay ve ohatran'iny ny Andrianina iny satria tsy nahita an'izay côté-ako izay hoe mahavita mamoaka zavatra ohatr'izany ny vavako na mahavita manao zavatra ohatr'izao satria ohatran'ny hoe mifanerasera kely fotsiny ohatra na nahatazatazana fotsiny dia za raha tazanina ohatr'izao fotsiny tsy inona dia ohatran'ny hoe olona matotra kely, endry kely dia tsy miteny ratsy. Zay mihitsy saika ny teneniko fahitako anao zany tsy hoe endry satria bon fahendrena tsy maintsy mijery ela tsara vao mahita raha endry na tsy endry fa calme zany fahitako anao nefa ny vidéo anao mifanohitra amin'ny calme mihitsy angambany. Izy nefa nenao raha ohatra hoe mifanerasera amiko hoe tena olona akaiky be anahy dia tena mahita hoe tena tsy calme mihitsy. Tena tsy calme mihitsy dia ohatr'izay ilay izy. Dia ny olona koa taloha moa indrindra fa amin'izao izany efa mba nanatsaratsara image kely ihany aho fa taloha tamin'ny mbola sisy nahalala ohatran'ny hoe rehefa misy mahita dia averin'olona fa miavonavona foana. Hoe ity olona milanjalanja loha miavonavona. Alors que sarokenatra koa angambany introverti fa tsy tena hoe miavonavona loatra. Raha vao olona mbola tsy fantatro hoe vao hitako voalohany na cercle hoe mbola tsy fantatro sy tsy mahalaise loatra anahy ny voalohany dia tena tsy miteny mihitsy ahako. Za koa be tsy miteny. Dia ohatrohatr'izay fa raha ohatra hoe mipasy tsara ilay feeling dia inao indray ny leo anahy. Azoko tsara mihitsy. Dia resaka montage indray tsy dia manahirana loatra ny montage fa ny tena mandany fotoana angamba ny texte manoratra an'ilay izy mihitsy ny mandany fotoana kokoa noho ny resaka hoe montage. Dia ny tournage koa moa izany satria amin'ilay betsabetsaka ilay personage ohatra dia mila misolo akanjo betsabetsaka sy ohatr'izany. Fa ilay manoratra an'ilay texte izany no ela matetika misy fotoana andro maromaro mihitsy manoratra an'ilay izy na herinandro maromaro. Ohatran'ny hoe manoratra kely dia avelako eo satria tsy hitako intsony izay hanohizana an'ilay izy. Fa rehefa script zany tianao teneny fa tsy hoe sous-titrage. Ilay script mihitsy ka. Ohatriny anahy soratiko daholo fa tsy taloha no mahavita hoe tonga dia raisiko fotsiny ny telefaonina dia mipetsipetsina eo ahako. Fa taty aoriana tena tsy vita intsony ilay izy fa tsy maintsy mipetraka tsara dia manoratra mihitsy fa tsy vita intsony ilay hoe mandray telefaonina fotsiny dia mipetsipetsona. Dia hitako hoe qualitatif kokoa ilay izy koa raha vao rehefa soratana izany ilay izy dia hitako hoe mba misy recherche kokoa ilay texte. Maro izany. Azoko tsara. Dia nareo izao amin'ilay efa lasa satria ataoko angamba tsy mbola vao haingana ilay pejinareo mbola vao 3 taona fa efa ela ihany izany dia nareo izao efa lasa ataoko angamba hoe malaza efa lasa fantatry ny olona tamin'izany niresaka tamin'ny vadiko tamin'ny maly niteny hoe hiresaka amin'ny Joely Rapitso dia izy hoe ilay ohatran'ny Christian kely
Tsy haiko fa ahitanao an'le Christian kely fa tiako antanina manaraka de hoe inona no ve misy zavatra tsy nampozonareo tena tsara be tonga avy any am'le lasa hoe malaza de misy koa ve mifanohitra am'zany hoe zavatra mety tsy de tsara tonga avy tam'zany ihany koa antenaina angamba mba tsy misy fa raha misy de mba tantara hoe inona no zany. Zaho manomboka aza tomboko fia foana. Aleo kalanapitra zany Raha ny aloha zany hoe nisy zavatra tsara aleo considéreko zany hoe zavatra tsara daholo le izy ny ankabeazany moa zany na zavatra toko hoe raisina hoe ratsy ary de raisiko tsara foana le izy fa ohatran'le zavatra tsara aloha zany za zao hafahafa be amiko foana le maheno olona miteny hoe malaza star ohatr'izany satria le izy tsy ohatran'ny hoe tsy zay ny ressentiako ohatran'ny hoe tsy tonga saina am'izay zany fa ohatran'ny miaina ny fiainako rehetra foana ihany fa ny tena hoe mahafaly indray le fiovana ohatran'ny hoe le misy mpankafy reny de le mahita anao de makasady ohatran'ny hoe fa manina ianao te hakasary aho ohatran'ny hoe zany ny ao an-tsainao de ohatran'ny hoe mahafinaritra le izy zany hoe indrindraindrindra koa rehefa hoe misy zavatra lazainao surtout amin'le vidéo zany le misy le ohatran'ny hoe mananatra kely reny de raisin'le olona le izy de mahafanena aminao izy de raha matoa zay moa tena tadidiko foana hatramin'izao tiako be izy le vidéo an'ohatr' izao io fa tena nampiovana ohatran'izao tena faly be efa olona efa raha matoa efa lehibe de ny tena hoe ay hoe tonga any amin'le olona ihany rehefa zavatra eny na de kidaladala ary sisa de zany zavatra zao tena hoe mahafinaritra zany le izy hoe tian'le olona le izy na de hoe tsy hoe manalazy fotsiny zany fa ohatran'ny hoe mba misy mba mi-impacter amin'ny fiainan'ny zareo le izy de amin'le côté hoe somary ratsy zany bien sûr misy an'le hoe olona tsy tianao tsotro izao fotsiny tsy nanao ninina anazy ianao fa tsy tianao fotsiny izy de misy indray le hoe be kritika na vatana na izy de re moa zany tsy de raha iko loatra ohatra hoe le mikritika an'le zavatra ataoko de tsy mampanina anazy satria raisiko foana hoe constructive foana le zavatra lazain-jareo raha ohatra hoe tena constructive fa misy ohatra miteny fotsiny hoe ratsy tsy hitanao hoe inona moa zany tsy manazava izy tsy intsina de tsy azonao hoe inona le tiany tenenina fa raisiko ohatr'izay foana izy amin'ny voaloha moa zany tsy maintsy hoe marary any ny hainao amin'le fomba fitenin'ny olona fa rehefa mandeha ny fotoana de lasa hainao amin'izay mandray an'le izy hoe zao ny andrisana ty de zao de zao de ohatran'izay angamba raha ny anahy manokana. Azoko sara ary efa nahazo anao ve le satriana mivoany teny an'izay ianao de nahatsiaro zavatra anankiray ny followers indraindray négative foana le zavatra teneniny nefa raha vao valiana le commentaireny de manao izy hoe fa tsara be le zavatra ataonareo ka mahafinaritra be manaraka foana za ohatra manao izy hoe ary asiny ohatrany tsy mahay miteny gasy tsony ohatra na ary manao pub be nareo ary ohatrany tsy de mampiamay tsony le vidéo de vao mamaly ianao hoe ay eny ary na ohatr'izay de manao izy hoe na fa tsara ny ataonareo ka mahafinaritra be ka izy fahitako reny koa le olona ohatran'ny hoe mba te hitady ohatran'ny hoe ataoko anaty farango-sosiny hoe maka importance kely izy hoe mba ahoana ty olona ty zany de indraindray anao satria ohatran'ny izy indrindra le olona le manao commentaire négatif tena négatif be zany zao hoe anisinanao hoe mba ratsy ianao ty madama ka tsy ataoko izay hamalina za fa ohatran'ny hoe raha mamalalizy ianao de ohatran'ny hoe vao même ame importance anazy hoe zay zany fa indraindray le izy ohatran'ny hoe rehefa valiana ohatran'izany izy de ohatran'ny hoe mba te amina fotsiny izy sa mba te ohatran'ny hoe misy fifandraisana kely amin'le arahany angamba ny hitako indraindray raha hoe le commentaire ohatr'izany zao hoe tsy manana tsony fa raha ohatran'ny anahy teo zao le exemple nataoko zao tena tsy tako loatra izay hamaly anazy de tsy valiako sy ohatr'izao fotsiny hitako hoe te azo ohatran'ny hoe mba s'intéresser kely izy zany hoe tia eto ohatr'izay fahitako azy ka zay le izy koa am'le olona ohatrany manao commentaire amin'ny Facebook le taren'ny olona tsy hitanao izy miresaka izy miafana any ambadika any manoratra amin'ny téléphone na ordinateur fa sûr fa 90% le olona miteny commentaire négatif reny raha ohatrany hoe miresaka mifanatrika aminao de tsy manao an'izany akory sasaka zay indrindra zay mihitsy ary tena be dia be nefa hitako ohatr'izany tena fanena aminahy direct de tsy nahateny le olona nefa tadidiko mihitsy le izy hoe ito le tsy mahateny koa fa jerijereny fotsiny ahako tena hoe alefaso am'izay le teniteneninao tamin'io fa ty tena marina zany tsy mahasatsony izy ary Joel ahoana
Ie. Ahoana ilay lazanao, malaza be? Resaka laza aloha ihany fa nahafinaritra anahy fotsiny zany indrindraindrindra hoe découvrir univers hafa mihitsy aho zany tao anatin'ilay izy, ohatran'ny hoe efa zavatra univers artistique sy créatif zany. Dia izaho angambany efa hatramin'izay no tia an'izay univers izay ihany. Dia izay no tena mahafinaritra anahy hoe afaka tena mivelatra sy migalabona ao anatin'ilay univers artistique sy créatif ahako amin'izao a. Dia izay no tena mahafinaritra anahy indrindra angambany ao anatin'ilay izy satria rehefa mi-apprécier ilay olona dia ohatran'ny hoe faly ianao zany dia te hanao zavatra mihoatra kokoa, tsy voatery hoe mitady te ho deraina na ohatr'izany fa ianao mihitsy no ohatran'ny hoe lasa mety an'ilay resaka création sy ny anona foana zany ianao te hamorona foana dia mba mampisy dikany kely an'ilay fiainanao koa ilay izy, indrindra rehefa mahafantatra koa ianao hoe mitondra fifaliana ho an'ny olona ilay izy dia izay koa anisan'ny zavatra mahafinaritra anankiray satria misy olona manoratra hoe misy olona fantatro izay ohatran'ny hoe nandalo fotoanana fahoriana be da be izy nisesisesy dia misy vidéo navoakako dia nanoratra anahy mihitsy izy avy eo hoe izay aho izy vao mebe ohatr'izay indray efa elaela izay dia ohatran'ny zavatra ohatran'izany zany mahafinaritra foana. Dia ilay laza en tant que soi mahafinaritra fa tsy dia mahafinaritra ihany indraindray satria na aty Paris ara mody any Madagasikara aloha tsy mbola kamo be mihitsy aho satria eto Paris be gasy a dia mivoaka kely etsy an-tokotany etsy ara dia mifanena amin'ny gasy dia ohatran'ny hoe tsy dia manana fiainana loatra zany fa ohatran'ny hoe tsy maintsy mitandrotandrona foana satria misy image tsy maintsy gardenao koa zany ilay ao anatin'ilay izy. Dia izay fotsiny somary mandreraka kely anahy hoe tsy afaka miaina tanteraka zany fa tsy maintsy mitandrotandrona hoe sao dia misy olona sao dia zao na ny akanjonao ara sao dia misy mahita, misy maka sary na ohatr'izany zavatra ohatr'izay. Astara be nge zany e? Astara beko. Ianao mbola tsy tonga amin'izany e? Ianao nga tsy mifanena amin'ny gasy aty? Eny misy fa tsy tonga eny e, mety hoe personnel amiko angamba zany fa mbola tsy tonga amin'ilay hoe miahiahy eo an-tsaina zany hoe sao dia misy mahita ny akanjoko Eny mbola za koa izay akanjo anaovako fotsiny. parano e. Non fa Marasaina amin'ny lafiny iray fa non fa marina zany satria indraindray ianao na za zao ohatra na mandeha any amin'ny supermarché arany dia misy gasy mitatampoka dia afaka maka zany nefa ianao amin'ilay fotoana tena tsy amin'ilay fotoana tokony eo nahitanao olona misy ianao mahita olona dia tena ianao any amin'ny rayon tsy tokony misy mahita dia tonga dia misy manahoana dia gêné be. Ie mitady chocolat za mantsy. Mara zany. Ny tena mahafinaritra an'ilay izy koa aloha ilay izy mba lasa anton'asa mihitsy zany ilay izy, lasa mampidi-bola sy tena hoe anton'asa e. Dia izay angambany koa no antony tena hoe nahatonga anahy nanohy satria raha ohatra hoe tena tsy nisy vola miditra mihitsy mety efa ela ihany mijanona satria leo be ihany indraindray no mahita an'ilay Facebook isan'andro. Dia ohatran'ny hoe moteur anankiray koa zany ilay izy mba hoe misy vola mba azo ihany ao anatin'ilay izy. Dia isan'ny mahafinaritra koa izay hoe mba lasa mampidi-bola ho anao zany ilay zavatra mahafinaritra anao, ilay passion anao sy ilay talentanao. Izay mihitsy. Ary ny olona hitako fa amin'izao manomboka mahazo kokoa an'izay ilay olona fa taloha surtout zany ny olona rehetra ny eritreritra hoe tsotra kely manao an'izy a vetivety kely dia mahazo followers be dia be dia tonga dia mahazo vola. Ohatran'ny hoe tsy hajain'ny olona kely ilay izy fa zao hitako hoe manomboka miova amin'izao manomboka mahazo ilay olona hoe tsy voalohany indrindra mitaky fotoana be dia be mihitsy ilay izy na resaka tournage na resaka montage na resaka
publication na resaka mamaly commentaire sy ny sisa fa mitaky inspiration koa izy tsy ny olona rehetra afaka mandeha manao vidéo de ho tiany olona betsaka ny olona manao vidéo manao montage tsara manao tournage tsara de tsy mahazo likes tsy de tiany olona tsy de mety le izy mantsy de fa tsara le misy miova am'izao ankehitriny fahitako anazy tsy haiko nareo raha mahita an'izany fa manomboka mahazo kokoa le olona hoe kay sarotra ihany le manao an'le izy de aloha hajaina ihany. Ny azo hitako tamin'ny différence any tamin'ny hoe za vao nanomboka voaloha sy le hoe nanao ohatry ny hoe nanao communication hoe manao communication commerciale zany amin'le vidéo tamin'le voalohany tena izy le olona fa misy pub manana de ohatry ny hoe tsy tian'le olona izy fa tsy aoriana lasa tsy maintsy zatra aloha satria tsy maintsy tsapana izy hoe izy ty any tsy hoe ampivanivany fotsiny fa tsy maintsy mba asina maintsy retour sur investissement satria ianao na matériel ary zao tena hitako hoe de lasa tsy maintsy mividy matériel ianao mba hanatsaratsarana an'le izy fotoana indrindra le fotoana mihitsy ny tena vidiana zany sady ohatry namana koa zao hoe tsy hoe io fotsiny fa misy zavatra hafa de tsy maintsy rentabilisena daholo zay de amin'izao aloha nefa mba manomboka na de mbola misy menimenina ana fa tsy maninona zany tsy andohatrinina na koa misy fotoana amaliko fotsiny le olona zay ary manao pub ho an'ny anina ianao de mamaly aho hoe de maninona raha manao pub inona le problème azoko raha ohatra koa hoe hitanao hoe tsy de mampihomehy intsony le vidéo satria na za manokana miezaka zany ataoko amin'ny placen'le mpijery zany za de misy olona arahako ohatra na tsy voatery olona influenceur malagasy fa na hafa koa fa frantsay na américaine de za koa indraindray vao mahita hoe pub de ohatrany hoe moins drôle le izy zany tonga eo izy tonga de ohatrany hoe tsy de mampihomehy be intsony fa misy mahavita ihany donc iny hitako hoe mbola tsy hoe sarotra fa mbola raha amiko manokana aloha mbola tsy maintsy safidiana tsara aloha le olona anao collab miaraka aminay fa tsy tonga de ny olona rehetra de satria zay moa zany nanasinareo roa miaraka de angamba ny antaniko momba an'izay koa satria za mantsy tsy de mahalala hoe manokana anareo hoe namako akaiky fa mety misy fotoana kely mifankahita atsika fa ny antaniko manaraka zany de nareo roa zany efa ela ve no mifankafantatra mpinamana akaiky ve nareo sa atao hoe mpinamana tsotra de tantarao kely hoe ahoana ny hifankahitanareo sisy Joël tonga de tsy mihetsika mihitsy tonga de tsy mitsiky mihitsy tonga de zay efa samy nalazalaza kely ngamba ny vao nifankafantatra satria ohatrany hoe nisy olona be da be zany nanoratra en commentaire hoe tokony miaraka manao vidéo nareo sy Kalanaps de tsy tadidiko ohatrany commenty avy ihany koa Kalanaps hoe ndao mazoto sy ohatr'izany de lasa niresaka taty ambadika zay de nanao vidéo miaraka anankiray de avy eo zay tafahoana taty à Paris tamin'ny 2020 tamin'izany niakatra taty à Paris de depuis oui azoko lazaina hoe mpinamana akaiky zay sa ahoana ki tovhevitra ve Kalanaps sao de tratra eo Joël amiko ohatra ny mpinamana ieniky de zay efa nalasainy teo le olona tsy niaraka izay akory misy elabe tamin'izany nieritreritry hoe miaraka izay fa tsy niaraka izay akory ka mampinamana de mifankahita matetika nareo ny hitako hoe mahafinaritra amin'izany misy itovizana tantaranareo zany satria samy nanomboka tamin'ny Covid tamin'ny confinement bon vidéo samy hafa fa samy manao resaka hoe vidéo mampihomehy amin'ny teny malagasy donc misy itovizana be le izy hoe samy miaina an'le zavatra mitovy ohatra na zany tantarainareo zany hoe misy olona mahita anao amin'ny supermarché sy ny sisa afaka zarainareo miaraka zany zay zavatra zay de mora mifankahazo oui mba misy fampizarana an'le izy de mahafinaritra de Kalanaps ve le ho an'ny Joël satria ozy Joël tout à l'heure hoe rehefa tena mahafantatra ana le olona de leo anao izy de hoe valeo ve Kalanaps sabola tsoro ça no comment
Tsy haiko loatra zareo ohatra ny hoe ny azoko zay angamba hoe fa zatra angambany. De ohatra ny hoe mandeha ho azy fotsiny le izy hoe tsy haiko satria na zaho koa miteny tsy haiko e, tsy haiko tsy haiko. Tsy haiko loatra ohatra ny hoe fa tsy haiko fa zara angamba de ohatra ny efa mandeha ho azy fotsiny le izy. Fa izy ary angamba mety leo matetika koa tsy de tena. Nareo roa zany raha manao soirée tonga de tsisy moment hoe tsy mime zany. Imaginez-ko ao an-tsaiko zany tonga de mime foana, sa tsy zay? Sa normal tonga de hoe ça va, ina vaovao? Ay, ok. Tsy haiko loatra Arakaraka ny zavatra arakaraka ny zava-misy. Bon, mahafinaritra zany. Efa zay faly be nandray anareo androany nahafinaritra be ny resaka antsika de zay amarana antsika anazy misy fanontaniana anankitelo zay apetraka isaky ny misy vahiny de apetraka aminareo roa zany androany ny fanontaniana voalohany de zao nareo ve tia mihinam-bary? De raha tia mihinam-bary nareo de ina ny laoka tena tianareo aleo angamba ny joely zany manomboka de avy eo kalanampy zany miteny hoe tia vary ve? Ye, tena tia vary, mihinam-bary isan'andro foana. Ny laoka tiako indrindra inona re? Trondro endasina no tena tiako indrindra. Trondro frity. Zay vao mainao zany. Tsara zany ka. De trondro inona? Sa trondro ninina? Tilapia. Trondro tilapia, trondro zay misy. Fa rehefa endasina fotsiny de tiako en fait. Na atono, trondro atono koa tiako. I trondro ay. Mety zany e. Tsara zany ko. Ary kalanampy? Ny anandray, za aloha zany vao tonga taty France de tsy de mihinam. Taty Paris surtout tsy de hoe mihinam-bary isan'andro. Le fotoana le andrahoina le vary mihitsy tsy misy fa mihinana ihany fa tia vary fa laoka tiako indrindra angambany io moa zany efa teneniko foana eny fa voanjobory sy henan-kisoa. De za tsy de manao hoe préféré be zany fa zay angamba tena hoe mba tena tiako angambany voanjobory maina sy henan-kisoa. Ary hitako fa laokan'ny vehivavy zany le voanjobory sy henan-kisoa. Be de be ny vehivavy miteny anao hoe voanjobory sy henan-kisoa no tiako indrindra. De ay, ok. Eny e, mety misy lehilahy ty ihany va tiako tenena matetika ny vehivavy foana miteny voanjobory sy henan-kisoa. Mety zany ka. Ary ianareo inona no tianareo? Nina ravitoto sy hen'omby. Ravitoto koa ny Nena totokena sy anana angambany ana. Tsara. ouais zany koa zay ela be tsy mamy. Totokena sy poivron koa tiako. Lasa mieritreritra amin'ny plat rehetra ay. Izavo tiako mantsy. Ay ana koa tiako. Marina zany. Ok, fanontaniana faharoa. Tia hira gasy ve nareo? De hoe inona ny mpihira na hira gasy tena tianareo indrindra? Satria mantsy surtout rehefa tonga aty andafy de mazava ho azy tsy le hira gasy mandeha amin'ny radio. De hoe mbola mihaino hira gasy ve nareo? De tia ve? De inona mpihira tena tianareo? I Joel aloha indray. Za tia hira gasy fa tsy de maharaka intsony an'le mpihira taty aoriana. Misy fantatra ihany le tena tsy haiko hoe aiza ny hainoako an'le izy fa tsy de maheno intsony aho zany de tsy mahafantatra loatra raha ohatra hoe miresahan'ny olona mpihira amin'izao de tsy de fantatro loatra le izy fa ohatran'ny hoe hitakitako fotsiny hoe iny Bastallion na tsy tadidiko hoe iza ohatra. Black Boy, Boy Black. Tsy iverana eto raha Tsy hay. ohatra. Fa raha ohatra hoe hirahira taloha tamin'ny mbola zapana Madagasikara de tiako daholo. Misy mpihira taloha ve tianao indrindra sa rehefa hira taloha de tianao daholo? Tiako daholo. Inona no tiako ohatra mihaino Popo be ohatra. Mihaino Popo be de mihaino zavatra be da be hatramin'ny resaka salegy, tsapiky, kininiky. Misy be da be tiako fa tsy voatery hoe zavatra anankiray fa misy karazana zavatra be da be tiako. Ny gasy na ny vazaha. Mahafinaritra. Marina zany.
Ary kalana aby. Ie, zaho koa tena mihaino hira gasy be mihitsiny. Fa zaho koa ohatran'ny mihaino Joel izay hoe surtout tonga taty dia be dia be mpihira tiarako. Na tany Madagasikara be dia be mpihira tiarako indraindray. Fa tamin'ny taty izao ny ahaizako an'ilay sasany ireny ohatra hoe tena nisy fotoana tena nijery tamin'ny YouTube mihitsy hoe nouveauté gasy 2022, nouveauté gasy ahafahako maharaka an'ilay satria tiarako ilay izy. Dia ohatran'izay izao ny ahalalako anazy fa zaho tena mbola mihaino hira gasy foana dia plutôt zaho zao somary variété tsy dia manana hoe ty mpihira tiako be tena préféréako hoe ny ankabeazan'ny hira no tiako fa zaho zany plutôt ohatran'ny hoe dans un peu plus calme jazz irery, Rija Ramanatoana, Lalatina, ohatran'ireny mpihira tena tiako izany. Fa mihaino hira rehetra koa, mihaino jojoby, wawa, rehetrarehetra. Mahafinaritra anahy daholo fotsiny izy. Indrindra hoe rehefa tonga aty dia vao may tena mahafinaritra anahy raha mihaino hira malagasy. Ohatran'ny hoe mba mahatsiarotsiaro, mahafinaritra e! Hafa ihany. Marina izany. Mampatsiaro an'ilay taloha e. Mahafinaritra. Yes. Ie, dia ny fanontaniana fahatelo sady farany dia somary lalina kokoa par rapport an'ilay teo fa ilay hoe inona no zavatra anankiray na zavatra azo ianaran'ny firenenen-kafa avy amin'ny Madagasikara. Ohatran'ny hoe lesona na soatoavana. Hitanareo fa misy any Madagasikara tsara raha aparitaka maneran-tany. Dia aleo any amin'ny Joel indray izao mamaly azy. Avy any Madagasikara no avy any Madagasikara no omenan'ny firenena hafa. Ie. Mazava tsara ve aloha ilay fanontaniana fa sao dia tsy mazava. Sy mazava tsara Fa mbola mitady izy. Resaka fihavanana angambany. Fihavanana tiako tenenina tsy resaka ilay fihavanana tonontononona hoe soatoavana malagasy hoe fihavanana hoe ilay fihavanana tononona foana fa ilay hoe mpihavana mihitsy izany hitako hoe samy hafa ny fifampitondran'ny famille gasy sy ny famille vazaha. Ohatran'ny hoe ny famille vazaha ohatra raha ohatra hoe misy havanao vazaha tonga ao an-tranonao dia tsy voatery izy manome sakafo anao ohatra. Na eo am-pihinanana ary zareo dia ohatran'ny hoe tsy naturel amin'izareo izany ohatran'ny hoe mampandroso anao hoe mandroso hihinana dia mizara an'ilay zavatra eo. Izay ny zavatra hitako. Nefa ny any amin'ny fianakaviana gasy ianao na hoe tonga any an-tranon'olona gasy fotsiny dia na inona na inona eo dia tsy maintsy zaraina foana ilay izy. Izay izany no hitako hoe mety hoe afaka omena ny vazaha ve izay zavatra. Par contre kosa aloha raha resaka hoe solidarité hoe amin'ny hoe ngeza kokoa dia ny vazaha no hitako hoe impactant kokoa ny resaka hoe solidarité hoe fihavanana solidarité amin'ny resaka hoe sécurité sociale sy ohatr'izany. Izay koa nefa mba tiako ianaran'ny malagasy sy ny tiako ampidirina na tiako hoe mba tonga saina kely amin'izay ny fanjakana malagasy amin'ny resaka cotisation sécurité sociale. Izay tena hitako hoe fihavanana izany fa tsy dia hoe ilay tonontononona hoe soatoavana malagasy fihavanana foana. Sady mampiditra amin'ny mamoaka. Ie, tena ny kalanapsa indray. Ny anahy aloha izany raha hoe zavatra tiako hoe avy Madagasikara mankatria dia resaka ilay fifandraisan'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Izay zavatra tena mahita foana izany amin'ny manodidina sy ohatr'izany ilay resaka fifandraisan'ny zanaka sy ray aman-dreny. Tsika malagasy manana respect be mihitsy ny ray aman-dreny. Dia respect tiako tenenina izany na fomba fiteny na ny fihetsika ianao marina hoe ray aman-dreny tsy parfait tsisy ray aman-dreny hoe tonga lafatra fa misy certain respect foana izany atolontsika ho an'ny ray aman-dreny contrairement zareo vazaha maheno an'zareo ilay miresaka amin'ny ray aman-dreny dia tena ohatran'ny hoe tsy mahavita miteny an'izany amin'ny mamanay ohatran'ny hoe zavatra ohatrany izany. Dia na ilay côté fotsiny ary hoe resaka ohatran'ny hoe maison de retraite zavatra ohatr'izany any amintsika malagasy rehefa antitra ny ray aman-dreny dia raisiny zanany foana tsy avela irery. Contrairement ny aty nefa tonga dia aleva sy ohatr'izany. Misy ray izay moa kara izay tena choqué be hoe maty ilay renin'ilay ramatoa dia hoe zareo mbola en vacances fa mba ataovy anaty chambre froide hono aloha fa mbola fitain'izareo ny vacances.
dia maheno an'izany ianao dia ianao hoe ahoana tsara hoe zavatra ohatran'izany zao dia ohatran'ny hoe iny tena hitako tena mbola tsy possible amiko mihitsy izany le resaka fifandraisana amin'ny ray aman-dreny ohatr'izay. Le fomba firesaka, ohatran'ny hoe ny aty izany mbola miconsidère hoe iny ray aman-dreny iny olon-dehibe miraitra any taminao teo fotsiny iny, c'est une personne quelconque. Fa nefa ny amintsika mbola misy foana le hoe ty ray aman-dreny ty zanaka. Misy fomba fifandraisana sy fomba fiteny tsy tokony atao amin'ny ray aman-dreny, misy fihetsika tsy tokony atao amin'ny ray aman-dreny. Dia zavatra io zao ndraindray mba tiako ho hitan'zareo aty pays occidentaux zany misy an'izany any mba tokony mba ohatr'izay. Zay zao ny anazy raha ny anahy manokana. Marina zany. Ary misy ifandraisana amin'ny amiko misy ifandraisana amin'ny kolontsaina aziatika zay zavatra izay. Aty matetika ny Japon ohatra dia manaja ray aman-dreny koa any. Dia ny pays occidental zany matetika avy amin'izay, avy amin'ny kolontsaina japonais ohatra no mahita hoe misy an'izay, fa tsy voatery hoe mieritreritra Madagasikara dia hoe manana an'izay koa. Fa marina zany misy tohizany mahafinaritra. Satria mantsy ny hitako izao nisy namoaka izay zao izy sinoa de Chine mihitsy zany izy dia izy ohatr'izany zao hoe maty ny dadany, dada sy mama zany dia izy taty izy mipetraka aty France dia maty ny dadany dia nalaina ny mamany mipetraka aty aminazy dia efa mamany tsy mahay na teny frantsay anankiray fa hoe efa izay ilay culture hoe tsy mamela reriny ray aman-dreny zany fa ray aman-dreny foana. Dia nalaina ny mamany dia efa nena tamin'ny mamany tsy bonjour fotsiny ny mamany dia ankoatr'izay tsy ninona hainy fa dia hoe mamako tsy maintsy miaraka amiko aty dia ohatr'izay ilay izy. Dia ohatr'izay koa zany mba ohatran'ny hoe matiako zany mba hoe ohatr'izay. Izay angamba ny azoko lazaina tompoko. Mahafinaritra mahafinaritra sady marina zany. Fa misaotra betsaka nareo tonga, mahafinaritra ilay resaka, mahafinaritra ny surtout amiko tsy haiko raha tiana fa surtout amiko ilay mifankafantatra kokoa amin'ny olona zay zao tiako maheno tantara hoe avy aiza dia manao inona dia inona no tianao, passion-nao sisy. Mahafinaritra koa ny hoe communauté malagasy zany na Madagasikara na any États-Unis na aty France aty Europe dia hitako hoe izay zao mba angamba ny vanim-panontaniana ilay farany teo raha avy aty amiko mavita mitazona an'izay kolontsaina malagasy eran-tany. Na tsy voatery hoe kolontsaina fa communauté zany mitazona ilay communauté malagasy eran-tany hitako hoe mahafinaritra samy mbola miezaka mifampiresaka mifankafantatra dia mahafinaritra. Misaotra e! Nareo nisaorana tamin'ny fanasana. Misaotra anareo hoe Tap tap send, envoyez plus, dépensez moins.